Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony tenako dia tonga eto mba hanentana antsika rehetra tsy hakanavaka. Zahay dia manana gropy fohy be fiomanana ho any an-danitra, tena hoe miomana ho any an-danitra tokoa zahay ireo. Dia avy eo mbola misy zanaka gropy alfabetika izay mitsinjara ny asa fanompoana izay ataonay ao anatin'ny gropy fohy be. Dia tsy vitan'ireo gropy fiambenana isan'andro ao anatin'ny WhatsApp ireo, fa mbola misy koa zahay gropy jastolka izay fianaranay baiboly manokana. Tena hoe mandinika baiboly isan'andro tokoa izahay ao anatin'izany fikambanana izany. Somary hazavaiko kely le eny ambony iny fa sao dia tsy mazava amintsika tsara le izy izany hoe zahay le ato amin'ity fiomanana ho any an-danitra ity dia manana gropy iray zahay any amin'ny WhatsApp. Dia io gropy any amin'ny WhatsApp io dia tsinjaraina alfabetika, izany hoe misy A, B, C, D, E, F ao anatin'izy io, izany hoe lundi jusqu'à samedi. Dia ao anatin'ireo dia misy vondron'olona tsirairay avy ireo gropy ireo, izany hoe manao fiambenana izany. Dia isan'andro ohatra ny hoe anjaran'ny gropy A zany no miambina ny alatsinainy, dia ny talata ohatra ny gropy B. Dia ao anatin'izy ireny efa misy leader sanapetraka zany manome anjara ho anao hoe inona ny anjara entinao zany le leader ihany zany manome an'izy iny, fa tsy tsika zany no misafidy, fa zay omenanao ao zany. Ohatra ny hoe alatsinainy ny anjaranao dia inona ny zavatra ohatra ny hoe mivavaka, hira fiderana, ohatr'izay zany no anjara zay omenanao any. Fa ny andro zany dia anjaranao no misafidy hoe alatsinainy no mety amiko, talata no mety amiko. Iny zany le aty amin'ny gropy fiambenana aty amin'ny WhatsApp. Io zany ianao mahafantatra amin'ny fotoananao dia izay mampalalaka anao fa raisina tanandroa foana ianao zany. Dia ny jastolka indray fianarana tenin'Andriamanitra isan'andro, izany hoe isan'andro zahay dia mianatra ny tenin'Andriamanitra zany. Dia toko iray isan'andro no ianaranay zany ao anatin'izy io, izany hoe toko iray isan'andro. Dia ao anatin'io toko iray isan'andro izay ianarana io dia mamakafaka daholo zany izay rehetra tonga ao amin'ny izay présent amin'io fianarana ny tenin'Andriamanitra io. Mazava ho azy moa izy zany fa fianarana tenin'Andriamanitra online na le izy sao dia mety gaga isika zany. Dia ao anatin'izay famakafakana izay zany dia mamakafaka daholo ny rehetrarehetra, satria amin'izay hoe mianatra izay dia tsy misy hoe ao zany tsisy hoe mpampianatra izany, fa Jesosy no mpampianatra antsika, fa samby mandray anjara daholo mianatra, satria zay no tanjona antsika. Dia anatin'izay efa misy leader mpikarakara izay indray ao anatin'io toko izay ianarana io zany, maka tenin'Andriamanitra ray ao izy izay omena amin'ny mpianatra io toko sy andininy io zany. Izany hoe io toko io andininy anankiray izay omena antsika io dia notevantsika izy zany hoe izay mety aminao, na mety ataonao amin'ny notebook, amin'ny telefoninanao, na ohatra ny hoe adikanao amin'ny cahier na carnet zany. Fa ohatra ny anahy manokana moa zany dia cahier mihitsy zany anahy no natokako ny amin'izay zavatra izay. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izay ianarana le isan'andro io zany dia misy izay tenin'Andriamanitra izay tsoahanao, izany hoe toko iray isan'andro zany. Dia misy fanontaniana tsoahana koa zany ao anatin'izy io ao anatin'io tenin'Andriamanitra le toko iray nianarana io
dia alefa aty amin'ny WhatsApp zany io toko raha io dia ao aty amin'ilay groupe fiambenana isan'andro zany any amin'ny WhatsApp izay tsoahana atao amin'iny anarana iny dia sekasihan'ny tompo moa zany dia afaka mamaly daholy an'izay fanontaniana apetraka izay fa ny tena izy moa zany hoe ny rehetrarehetra dia tokony hoe mba samby amaly le fanontaniana avy nitsoahana tamin'ilay toko sy tamin'ilay toko izay nianarana iny. Ny inona moa zany ny tanjontsika amin'izany dia ny mba hoe ahaizantsika bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra satria tsika amin'izay mianatra tenin'Andriamanitra izay. Dia le toko sy andininy omenantsika ray isan'andro indray zany hoe rehefa feno 5 zany iny, zany hoe mianatra toko 5 zany tsika anatin'ny 5 andro dia mahazo dia angalana andininy ray isan'andro ireo izay ianarantsika ireo. Dia zany hoe manana tenin'Andriamanitra 5 zany tsika. Dia ny 6e jour iny amin'izay manao révision zany, atao révision iny dia ny tenako moa zany ny tompon'andraikitra amin'ny fitsarana izay révision izay zany. Dia le tenin'Andriamanitra omenantsika iny zany ianarantsika ataontsika par cœur iny zany. Satria nahoana moa no antony ianarana an'izy iny par cœur satria mba hoe mba fomba hitehirizantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Satria rehefa feno tenin'Andriamanitra ny fotsika dia tsy voahelingeliny devolontsika, izany hoe entinao miady zany iny tenin'Andriamanitra izay notsoahana isan'andro iny dia tena hoe ataonao par cœur le izy dia tsy hoe atao par cœur fotsiny koa fa tena iainana mihitsy le izy dia ao anatin'ny fahaenin'andro zany adinina aminao zany iny hoe adinina aminao amin'izay zany le tenin'Andriamanitra izay nomenanao isan'andro iny, izany hoe eo amin'ny fahaenin'andro zany. Dia misy tenin'Andriamanitra fohy izay hozaraiko ato amintsika ato amin'ny Timoty fa alohan'ny hitondrako izay dia angataka ny fanahy masina isika mba izy no ampiteniny lelako eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitra tsara indrindra dia mbola velom-pisaorana anao hatrany izao satria mbola afaka napita ity hafatra izay nomenao ity indray Jesosy malalo. Tompo, raha hiteny eto ny vavako dia mangataka ny fanahy masinao ampiteny anay eto Tompo, fa tsy afaka hoentiko amin'ny fahaizako ty teny ity na amin'ny fahalalako fa aoka ianao no ampiteny ny vavako eto Tompo. Dia amin'ny anaranao no anaovako izany vavaka izany Jesosy malalo. Amen. Ny any tenin'Andriamanitra izay hoentiko ato amintsika dia ato amin'ny Timoty voalohany toko 2 andininy 1. Mba hanao izany no nanendrenay ho mpitory sy apôstôly, milaza marina aho fa tsy mandainga aho, mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Arak'izany teny izany hoe matoa notendren'ny tompo akony ampita anao izay fanentanana izay dia ataoko tokoa zany izay fanentanana izay mba aprisika ny olona mba handroso bebe kokoa zany amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra satria mba ho mpitory sy apôstôly. Fantatsika tsara zany hoe ny apôstôly zany izay niaraka tamin'i Jesosy Kristy Tompo dia rehefa vita ny mission izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo tetỳ amin'izao tontolo izao niaraka tamin'izy ireo efa niala amin'izay Jesosy Kristy Tompo dia ireo apôstôly ireo no nandeha nitory ny filazantsara. Dia ohatr'izay ihany koa ny tenako, ohatr'izay ihany koa ianao izay no antony ampitana aminao zany amin'izay zavatra izay nanentanana antsika teo izay ny hoe ny amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay fa tsy mandainga aho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Mbola hotohizantsika ihany tenin'Andriamanitra eo amin'ny Timoty toko 2 andiny 1 sy 12. Ny amin'ny filazantsara io nanendrenay ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia satria notendren'ny tompo aho, nosafidin'ny tompo aho, navahan'ny tompo tao anatin'ny maro
mba hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo dia raha notendreny aho dia tsy ho tazomiko ahy samirery zany fa mba ho ampitako amin'ny mpiarabelona amiko ihany koa satria ny famonjena dia tsy natokana ho an'olona iray fa raha ny maty teo ambonin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy Tompo dia ho an'ny rehetrarehetra tsy hakanavaka izy fa tsy misy hoe ho an'ny jiosy rery na ho an'ny malagasy rery fa ho an'ny rehetrarehetra mihintsy. Zay no nanendren'ny Tompo anahy mba ho mpitory sy apôstôly ary mba ho mpampianatra. Tena mazava be ny tenin'Andriamanitra. Mbola ho toizantsika ihany ny eo amin'ny Timotoko 2:4 sy 7 fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angidihidy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia isainy indrindra ny no mila haizantsika ny tenin'Andriamanitra bebe kokoa satria araka ny tenin'Andriamanitra eto ho avy izy ny fotoana izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema zany hoe ny marina zany tena hoe inona marina ny tena ambaran'io tenin'Andriamanitra io ampitan'Andriamanitra amintsika ampitan' Jesosy Kristy amintsika dia ny olona nefa tsy ahazaka an'izany fampianarana marina izany dia angidihidy ny sofiny. Ahoana moa zany hoe angidihidy ny sofiny tsy te andre zany hoe tenin'Andriamanitra izany izy ka mila zany izao sy anao mila tena hoe mila miditra lalindalina kokoa amin'ny fahaizantsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Mino afa tena hoe nanampy be da be anao zay tenin'Andriamanitra foy zay noentiko taminao teto zay. Dia hivavaka ry isika ry Jesosy malalo dia misaotra indrindra anao tamin'izay afatra foy izay nampitondrainao anahy teto zay ary hifonako aminao Jesosy raha mety misy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay noteneniko teto Tompo malalo ary ianao anampy anazava bebe kokoa amin'ny mpanomponao izay eno sy andre izany afatra foy izany Tompo ary mba hikasika ny fona tsiraray avy ianao mba ho tanylonaka aniriny ny teninao Jesosy malalo dia amin'ny anaranao no anasandratako izany hivavaka izany Tompo malalo. Amen. Dia araka izay tenin'Andriamanitra izay raha dia manentana antsika rehetra izay mangetaeta tia hanolotra ny fotoananao amin'izay fandiniana baiboly fianarana ny tenin'Andriamanitra izay raha tena hoe hiomana ho any an-danitra tokoa ianao dia entaniko ianao hiaraka aminay hifampitantana isika ao anatin'izany vondrona izany. Afaka manoratra eo ambanin'ity ity vidéo ty ianao dia afaka miresaka amin'ny tompona andraikitra ao dia mifampitaona isika ao anatin'ilay groupe mba ho fampiambenantsika ny fanahintsika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra dia ho raisina tanandroy ianao izay mazoto ny amin'izay mba tsy ho lany amin'ny zava-poana ny fotoananao sy ny andro andalovanao ety amin'ity tany ity. Amen. Azadino ara ny miabone ty page ty mba ahafahanao mahazo notification foana na ny any amin'ny YouTube ihany koa. Amen. Dia misaotra ny Tompo isika amin'ny zavatra rehetra indrindra fa ny nafahako nanampita izay afatra foy izay nampitondraina anahy teto izay. Amen. Dia tahiny Tompo daholo isika rehetra.
Toerana areankotrany hoan'ireo zanany hoan'ireo mpanompo mahatoky sy navita ny asany nano ny tetiny hoan'isay mipepaka kamaiky ny adisona vitany eo anatreany Sosiatrani sadi mana piyaru vaku